Manapitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga sofo eto amin'ny fampahalalam-baovao faharoan'ny Fahitalavitra TV asaina avy hatrany ianao hanaraka izany hatra amin'ny farany ny vaovao eny anivon'ny fitsarana avy hatrany ary no anokafantsika izay fampahalalam-baovao izay nitoy androany ary ny fitokonana izay tanterahany Prakdrara tamin'ny ity androany ity ary dia nikatso tanteraka ny asa izay tanterahana eny teny anivon'ny fitsarana Anosy arahantsika avy hatrany ny akon'izay. Nikatso tanteraka ny asa teto anivon'ny lapan'ny fitsarana Anosy androany, nihidy ny varavaran'ny fitsarana ary tsy nisy ny fiandrasan-draharaha. Niemitra avokoa ny fitsarana izay tokony tanterahana androany, tsy niasa ny fampanoavana ary ireo sapan-draharaha samihafa eo anivon'ny fitsarana. Niverimaina avokoa izay neritreritra hikarakara tota taratasy teny anivon'ny fitsarana androany. Dia ilaina ilay izy anaovana ny autorité fa misy mifandisy le soratra misy diso izany le aminy misy diso le copie dia tsy maintsy mandeha tribunal le an'ireny fanamarinana. Efa ela nefa nampidikana le izy vao aingana dia tokony efa ilaina le izy satria hoe teneny amin'ny baiki-dosy dia miandry izay dirana fotsiny dia izay dia miandry izay idiran'ny zareo. Karakara zavatra teny fitsarana koa ary lizy ilaina mainka acte TDC nadika amin'ny teny vazaha, copie nadika amin'ny teny vazaha tokony efa nalaina tamin'ny zoma dia efa teto izay tamin'ny zoma dia mikatona dia tsy ninenina dia ny mahagaga zavatra misy eto tsy ny didim-pitsarana ihany akory ny zavatra atao amin'ny tribunal dia resaka didim-pitsarana ihany reny soratsoratra eny amin'ny pile reny nefa ny zavatra fa mety ataon'ny latina resaka nationalité na resaka copie na zavatra betibe. Kan zavatra mba tadiavina mba tokony tadiavana vahaolana aingana zany izy fa izy ity ny vahoaka madinika ny atreka amin'ilay zavatra aty fa dia ity zany fa asam-bahoaka ko mba hisy na service minimum rafarafaratsiny. Resaka greffier le concours na greffier dia hanao resaka certificat de nationalité dia mbola miandry moa zany izy mbola dia tsy fatao le ana zao amin'ny 14 ny farany le resaka greffier amin'ny 14 zany farany dia nefa le ato mbola tsy fantatra hoe rovinana rovina. Ny syndicat-ny Prakdrara izany laza fa tsy afa-po tamin'ny fionana izay niarahana tamin'ny ministry ny fitsarana Ramatoa Christine Razanamahasoa ny zoma lasa teo. Araka ny fanazavana dia tsy mahatratra ny 100 ny fitakiana izy ireo noho ny valian'ny ministera tompona andraikitra. Raha izay proposition nameny dia tena mbola ambany dia mbany. Marinay eto fa tsy somme ihany zany hoe tsy vola ihany zany no io zavatra takinay fa maro mihitsy ny rafitra asa ato aminay zany tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ohatra fotsiny zany ny ampidirinao ao zany le bénévole kanefa le bénévole ndray zany lasa mibeko anay avy eo le asa tsy tiany bénévole ihany no ampanovina anay nefa hagnampy anay asa zany no iantsonareo bénévole reo dia lasa reo mampilitra azy agny zany no tompon'le bénévole zay hezany ataon'le bénévole tsinitsiny ary cornety ihany no tena marefo indrindra isan'ny takineto zany faharoa manaraka an'izay ny takineto ihany koa ny ankoatran'le arabola efa eninareo ny takineto ihany koa ny mikasika ty concours ty zay hezany tsy manana concours professionnel dia ho condamné janoneto ihany no mandrak'izay nefa mba zay ampy ny voalazany service sasany. Araka ny fanazavana mitoy ny fitokonana izay tanterahan'ity syndicat ity manerana ny fitsarana eto Madagasikara. Nambaran'ny filohan'ny syndicat-ny Prakdrara fa farafahakeliny 20% ny fitakiana ny voavaly vao mety hiverina hanao ny asan'ny Prakdrara.